efa nomen'Andriamanitra atsika ny fandresena. Zany indray no jerentsika androany mety mandalo ady angambany ianao mety mandalo tsy fahasalamana miady tanteraka tsika ao anatin'izao valana retina Covid-19 zao fa ninona dia trehanao na manao ahoana olana zay lalovanao amin'izao fotoana zao nataon'Andriamanitra andresy isika. Zany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ko manasanao izay anaraka an'izany ao aorian'ny générique. Dia miarabantsika tonga somatsara ao anatin'ity vidéo vaovao ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mino fa salama tsara ianao andray afatra vaovao indray isika androany efa nomen'Andriamanitra atsika ny fandresena. Hoy ny ten'Andriamanitra Isaia 40:10. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aiza matahotra fa momba anao aiza manaiky ampandontsony dia folo zany fa tsy ho resy mandrakizay ianao. Andriamanitra ny momba antsika. Rehefa Andriamanitra ny momba antsika dia tsy misy masakany, tsy misy matohatra. Dia hoy ny ten'Andriamanitra ary amin'ny tapany faharoa ary hoe: eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinany Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Romanina 9:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: raha Andriamanitra ny momba antsika tsy misy matohatra antsika. Ny fandresena dia fanomen'Andriamanitra atsika, na eo amin'ny fiainanao manokana izany na eo amin'ny ara-pahasalamana raha miady amin'ny otrika aretina ianao amin'izao fotoana izao. Ny fandresena dia fanomen'Andriamanitra atsika. Eo amin'ny ady izay hatrehanao, ny fandresena dia fanomen'Andriamanitra anao. Mba ataovy ireny tsy fahombiazana mihitsy ny amin'izao fotoana izao, mba ataovy ireny faharesena amin'izao fotoana izao fa taloha zany fampandresy ianao zao. Afaka miteny ve ianao androany? Ataovy amin'ny commentaire: mpandresy aho. Tsy miova Andriamanitra, tsy miova Jesosy. Tsy mbola nisy io olana ny lalovanao io, tsy mbola nisy io aretina zay lalovanao io, tsy mbola nisy io adiny lalovanao io, dia fanandresy Andriamanitra. Ny fahafatesana resin Jesosy maika ve olana zay ady zay lalovantsika io apetrao aminy fanahinareo rehetra. Ivavaka tsika to. Andriamanitra misaotra anao izay tsy misy miafina aminao ny ady ny aretina zay lalovanay amin'izao fotoana izao. Tonononay ny fanasitranana ny fandresena satria ianao nefa niteny nefa nomenao anay ny fandresena. Ka ninona dia hatrehanay amin'izao fotoana izao, ninona aretina na manao ahoana na manao ahoana dia ianao Andriamanitra nefa naresiny izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike, commenter, partager maximum amin'izay groupe misy anao. Dia misaotra antsika rehetra manaraka. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.